Hoan'ny ministry ny Angovo Andriamatoa Nestor Razafindroriaka moa dia milaza ny tenany fa mila fomba fijery vaovao ny sehatry ny Angovo eto Madagasikara ary isan'ny tafiditra ao anatin'ny politikan'ny fanjakana ihany koa ny fanatanterahana itony Angovo azo havaozina itony toy ny zava-misy izay ho tanterahana ao Nosy Be ao azo lazaina fa mbola andalo dingana maro anivo zany rehetra zany raha ny fanazavana izay noetiny hatrany. Energie renouvelable mantsy maro sampana zany eo ny mandeha amin'ny rivotra masoandro ny rano ka ireo zany no efa tsy ny fanaovana étude hoe iza amin'ireo no ino ma zany mifanaraka amin'ny fihinan'ny Nosy Be ny rivotra sa mandeha amin'ny masoandro sa mandeha amin'ny rano ka izay suiten'izay étude zay vokatra izay étude zay zany no anaovana rapport dia miditra amin'ny fazy manaraka ilay zany amin'ny dingana famatsiam-bola amin'ny fampiarana ny projet fanontaniana hoe fa maro be ny ireo opérateur izay s'intéressé mikasika ny fanaovana efa maro satria araka andresako efa ciblé daholo eran'ny Madagasikara réussite hoe aiza no amin'ny région ino moa zany région ny Diana ohatra aiza ny site azo atao région ny Sava aiza ny site efa ciblé daholo fa fitadiavana financement zany sisa no atao amin'izao fotoana izao ary izy efa manomboka amin'izao fotoana izao io ka efa maro ireo opérateur maro ireo mpitondra vola misy intéressé amin'ny fanaovana zavatra zany.